Tsy misy heverina ho tsy mahafantatra ny lalàna. Nul n'est censé ignorer la loi. Tokony filamatra amin'izany ny kandidat solombavam-bahoaka. Tanjona ny ametraka rindram-pifidianana lavitry ny korontana sy etraketraka eto Madagasikara. Ny adikevitra teto ny hevitry ny kandidat makasika ny fametahana peta-drindrom-pamantarana tsy manara-dalàna. Manam-pikasana tsy ametraka ny hasin'ny fampiarana ny lalàna ny kandidat iray nametra-panontaniana teto. Amin'ny hazo tia na toerana tia no azo ametahana peta-drindrina mba entsika ilaza miara-mahiny hoe tsisy ametraka amina rindrina eo. Zahay raha ohatra ka tsisy mametraka amin'ny rindrina kandidat valo ambin'ny folo mifaninana aminay dia tsy ametraka zahay. Fa raha misy ray mametraka eo matiatika zay raha tsy mametraka. Zay ny tena ilana hoe tena misy sasy azo sapahitana ve ho an'izay miopefy madika ny toerana ametrahana ny peta-drindrina zay. Tsotra ny valitenin'ny filoalefitry ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana faritra loatra mangoro. Samy manana ny andraiky ny rehetra. Tsy misy fantikan-dalàna hiaran'ny sazy raha tsy misy mametraka fitoriana. Araky mipetra-kevitra kapoben'ny paikady eloka. Tsy misy an'izany voasazy ho azy zany. Tsy misy fitoriana atao zany. Zay vao mipetraka ilay sazy. Oka fahafantarana antsika fa tsy hoe rehefa anao hianina dia anao koa zany. Hianina raha manao tsy sintory dia tsy aninona izy. Fa ianao raha manao rehefa tohin'olona dia maninona ianao. So dia rehetrarehetrika hoe mba misy sazy zany dia tena misy sazy volaza dia mandalàna. Ary mety hatrany disqualification mihitsy ary tena mamaky lalàna kareo. Misy fitohina miainga zany, zay vao miainga ilay sazy. Tsika ho azy zany rehefa tsy dokotera koa dia tsabonina fa manjary tsy mety izy. Ilaina ny fampiarana marina ny lalàna manoloana ny hamaroan'ireo kandidat ilatsaka solombavam-bahoaka eto Ambatondrazaka. Hiantohana ny harena amin'ny fahasamihafan-kevitra. Kandidat 5 eto Ambatondrazaka ny efa mampiaina ny vahoaka anatin'ny vanim-potoana mialoha ny fampelezan-kevitra.